Depuis le jour où Hans a reçu le Seigneur, a accepté de le suivre. Pour ceux qui sont allés la visiter à l'hôpital, ont remarqué qu'il n'y a jamais eu de signe de souffrance, ni dans son visage, ni dans ses paroles, ni dans ses comportements. Et ce qui revenait toujours dans sa bouche, ça va, parce que Jésus est avec moi. Et elle est partie en paix. Cette paix qui est son héritage éternel. Mais d'où vient cette assurance? De la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Ce psaume de David, je vous invite aussi à le lire ensemble pour être en communion avec elle, parce qu'elle croit et nous aussi, nous croyons en la communion de tous les saints. Je vous invite à vous lever. Psaume. Jehovah piakan siapa apa yang tunai mengenal Yesus memberi faham dipakai dalam faham Yesus ia hari memang usaha untuk bersama dia tahu usaha fire normal mit surat masuk tema rumah Amerika talar om lågdomar som framför man måste tillvinna lika på fel fast fast man har kayaknya itu amen vanavond niet fascinerend
nous nous préparons pour entendre la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Ô notre Père, nous venons vers toi, car par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes la vie ici, mais tu nous ouvres aussi le ciel et nous fais entrer dans le système de ton royaume, dans le mystère de la vie éternelle, parce que tu veux être avec nous pour l'éternité. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ et faire découvrir en lui la richesse de ta puissance et de ta bonté. Car dans nos faiblesses, Jésus est notre force. Dans notre pauvreté, il est notre richesse. Dans notre solitude, il est notre compagnon. Dans notre égarement, il est notre bon berger. Dans nos erreurs, il est notre sagesse. Dans notre angoisse, il est notre espérance. Dans notre tristesse, il est notre paix et notre joie. Dans notre défaite, il est notre victoire. Dans notre humiliation, il est notre gloire. Dans nos ténèbres, le Christ est notre lumière. Dans nos péchés, il est notre pardon. Et dans notre mort, il est notre vie éternelle. Merci pour le Christ qui est devenu tout pour nous. Et en lui, nous avons tout. Merci, Père, pour ce don immense. Amen. J'invite maintenant les personnes qui se sont préparées pour chanter les ennemis, ceux qui croient. Juste après cela, les 3 personnes qui ont été désignées pour lire les textes bibliques sont invitées à venir.
eto amin'ity toeranyity mba hantanteraka an'izany fanantenana izany jesosy dia ampitoerao aminao. Amen. Sokafiaraham-baibontsika fa hiaraka maky ny soratra masintsika. Izany dia hitantsika eo amin'ny salamo. Salamo 8:20. Ny andiny fahavalo, dia aveo resitsika lena ny 4:40 ka hatramin'ny 7:70. Salamo 8:20. Ny andiny fahavalo, dia aveo andiny 4:40 ka hatramin'ny 7:70. Psaume chapitre 118, verset 8, verset 14 à verset 17. Ny fitatsika dia rahantsika mamaka ny anarana. Tsara ny miaraka amin'ny Jehova noho ny miaraka amin'ny olona. Jehova ny heno sy fiderako fa famonjena ahy izy. Ao andainy marina ny feon'ny omby noho ny famonjena. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehova dia misandratra. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. Autorisatsika izany vaky izany ao amin'ny Romaina toko 10 andiny 9 ka hatramin'ny 10. Romaina toko 10 andiny 9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia vakiana ny anatompo. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny dia ombavanao sy amponao. Dia ny tena ny finoana izay torinainy. Satria raha manaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vaky no anekena azahoana famonjena. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25 à 26. Jean, chapitre 11, verset 25 à 26. Il demande à Jésus. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. Comme il seul est mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? On va confesser notre foi en communion avec ceux qui ont toujours cru. Notre foi en Dieu le Père, en Jésus-Christ, le Fils unique, au Saint-Esprit qui est venu nous habiter, et croire aussi en la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui croient en son Fils. Mino ananema teresa, anonana sumara, anonana sumara, Lua di after dia rezikian fanat ni fa. Thank you.
amin'izao fiainan'izao ihany manantenantsika ny Kristy dia mahantra ny indrindra noho ny olona rehetra ici. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Vous pouvez vous asseoir. N'andriamanitra ambaran'ny Baiboly dia Andriamanitra tena sitrapon'Andriamanitra fanirina sy fikasana tanterana miainantsika finaritra teo amin'ny tany izay noforonony mba hipetrahantsika. Saingy noho ny asan'ny fahavalon'Andriamanitra sy ny fahavalon'ny zavaboary, ny fahavalon'ny zanak'olombelona, simba tany hipetrahan'Andriamanitra simba koa ny olombelona sy ny toetrany ary ny fifandraisany amin'ny hafa. Izao anefa tsy tian'Andriamanitra memela ny olona sy ny zavaboary ao anatin'izany. Fa tia hamonjy azy izy, tia tanteraka hatramin'ny farany fikasany izy, satria manko fitiavana izy. Ary ny fitiavana dia tsy mamela azy hijery isika fotsiny ao anatin'ny fahoriana sy ny korontana ary io. Ka dia ny zanany mihitsy ny moraly mba hanafintsika, hamonjyntsika ary hampandovantsika ny fiainana. Fa tsy mijanona amin'izany ihany ny fandehan'Andriamanitra. Tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe mieritreritra ny amintsika izy, fa ilay fitiavan'Andriamanitra koa dia nahatonga azy te hizara antsika mihitsy ny amin'ny manontolo ka ny fanjakany no novoary. Ny fanjakany mandrak'izay no nasany asanao mba hivelona sy hiara-miaina aminy amin'ny fiainana tsy manana. Samy filavao tsara. Ary zany filavao-tsara zany no manafitra ny fiainantsika sy ny fiainan'ny olona izay maniry ny hatanterahana ny fikasàn'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ka dia mbola napetrany eto isika, saingy raha napetrany eto isika dia nahazoantsika miomana mba ho amin'izany fanjakana masina izany. Dia haintsika kristiana fandalovana ny eto e. Voafetra ny fotoana eto e. Ny zavatra rehetra ho levina, fa ny tsy mety levina dia eo amin'Andriamanitra manodray fantatsika. Ny tokony hampatsiarovana nefa ny sitrapony dia nianaisantsika izany fanomezana tsy ho avy amin'izany na mitrano tsika eto, fa tsy mijanona amin'izay fotsiny sitrapony fa tiany isika hiara-monina aminy sy ny zanany malaka. Ary izay indrindra no manazava ny dinidinika rehetra ho soratra masina ny tenin'Andriamanitra taitsika sy mampiaraka. Nomenantsika izao fiainana mandafy izao, saingy tsarovy fa mandalo soa amin'izao. Fa ilay lavitra ny mampapelana dia ho manana ny mantarana sany azy anao. Saingy tsy izay rehetra mandalo amin'ilay fiaina mandalo eto no hiditra amin'izany fanjakana eto.
zeniny izay mandeha amin'ny lalana mitondrana ho amin'izany fiteny eto amin'izao tontolo izao no hoe lalana rehetra mitondramanareo tosanaaon fa tsy fahamarina ny fanjakan'Andriamanitra tokana ihany ny lalana makany Jesosy Kristy zao ny lalana fahamarina any zay mioary dia tsy hofanta manaka ary zany mihevitra ny filazantsara amin'izao no fihinana fianakaviana tsy fahafatesana ranosy no tesaany fa ny fahafatesana izay mino ahy dia velona na dia fahatiaranofo azy dia velona raha-panahy zay ary zay velona raha-panahy dia tsy ho fatana zay satria izany manjary zao azy iza no tena lehibe lay mandalo eto sa lay mahary fa lay mandalo eto dia natao iomana fotoana ny fidirana zao fantatry ny mpianatra tsara fa tsy maintsy mianatra mafy izy ho afa-panadinana ary azo ny toerana zay tediavy tsy misy dika ny anarana na tsy ho avy koa le toerana tadiavy kanefa tsy ilay mianatra io mitanjo fa ilay tonga amin'ilay toerana tadiavy ny sasany moa nomena faran'hitan-tsaina bebe tsy dia mikofoka be loatra izy nefa dia lasa ihany ary ny sasany mila miezaka fa rehefa miezaka mafy izy lasa fa ny tokony tsarovana zao anyremo sao dia le zana tohatra mipetrahanao fa tsy le riana zana tohatra ny fiainana ka tandremo sao dia varina amin'ny zana tohatra tsy mitonga ny miria dia ny fiainana araka ny nofo ny fiainana araka n'izao tontolo izao ny fiainana tsy mahalala an'Andriamanitra ny fiainana izay mamata fotsiny ihany ny atao rehetra eto amin'ity mandalo ary zany mampatsiarovy ny tenin'Andriamanitra amin'ity raha izao fiainana izao ihany nanantena tsika dia mahandro satria alena be no manana manantsika fiainana ny arenin'anitra masika ny fanjakan'Andriamanitra manaka zany 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 no pakatra tsy vitsy sika malala ny andro fa mbola tsy nanao tena marina dia ny lalao dia ny dia nandeha taty seroa saingy rehefa fantana aiza ny destination finale dia nandehantsika sy re nandehantsika nandehantsika nylozana zay inona milesina mibena tamitsika tao anatin'izany tandremo sy micompromettre ilay mandraka izay ny fiainana mandalo nomen'Andriamanitra fiainana inao eto ary ambarana tokoteny mifaty araka ny finao itonga amin'izay sika finao tandremo oentin'Andriamanitra tsara ianao ary zany miafatra voalohany hainareo ihany fa bon vivant saingy tsy ilay fiainana micompromettre ny manakizay milamina zany nandray le sakaiza malahelo ino ko ohatra zao nefa zany mihitsy mifindra tsara ary farany satria fo ihany nazo tenena entiny ny lavaka rehefa tonga tsy maintsy tonga eo misafidy eo misafidy lehibe dia zao naleo mifidy le manakizay ka
tsy nampanina azy le mpanafo. Zany ny fiainana. 18 taona lasa sara. Fa inona moa 18 taona na 3 fois 38 azy raha tonga amin'izany izy. Raha tonga mitsahatra eo ny zavatra rehetra ary fahoriana tsy fahafatesana marazeny. Fa raha 18 taona kosa fety ny fiadanan'Andriamanitra misokatra mianaka zany nampanomena hatramin'ny alamina fofonay. La vie sur cette terre est courte, très courte, par rapport à l'âge de l'univers, l'âge de la terre. Qu'est-ce qu'une vie humaine? Et par rapport à l'éternité, qu'est-ce que 100 ans, ou 120 ans, ou même plus? La Bible nous enseigne que la vie terrestre est un don de Dieu, qu'on ne le reconnaisse pas, qu'on y croit ou pas, c'est un don de Dieu. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter à ce don éphémère. Il veut que nous puissions jouir pleinement de son être, de son éternité, de son royaume, de son mesure. Alors, notre vie terrestre est juste une petite chose. Désolé de le dire ainsi. Une petite chose. Un petit temps par rapport à cette autre. Et le don de la vie terrestre est vraiment minime par rapport à cette promesse grandiose que Dieu a voulu réaliser en nous par Jésus. Alors, la Bible veut qu'on se souvienne qu'il y a plus que ce qui peut nous attacher ici. Il y a plus que d'être agréable ou gentil. C'est d'être témoin de l'amour infini de Dieu en Jésus-Christ. Il y a plus que d'être une femme ou d'être un homme, d'un être humain, d'être un être humain. Il y a plus. C'est d'être enfant de Dieu. Il y a plus que d'hériter des biens, même si ces biens puissent être comptés en 9 chiffres ou même 12 chiffres. Il y a plus. C'est la richesse. Il y a plus que de vivre cette vie terrestre, c'est d'avoir la vie éternelle. Il y a plus que vivre jusqu'à la mort, vivre en attendant la mort. Il y a plus. C'est de vivre pour ne plus mourir. Vivre la vie de Jésus, celui qui est devenu homme, afin que nous puissions vivre pleinement cette vie d'homme ici, mais une vie aussi qui est promise à une éternité. Vivre la vie de Jésus au-delà. Alors, toutes choses ici deviennent des moines, parce qu'il y en a plus. Mais que ces moines soient accueillis avec grâce, avec remerciement, avec reconnaissance. Mais que ces moines ne soient pas la négation de plus. Profitez de votre vie passagère que Dieu vous donne.
Mais ne compromettez pas par votre vie terrestre la vie éternelle et le royaume que Dieu réserve pour vous. C'est le message de l'âme. Elle est partie, elle sait où elle est allée. Mais elle n'a jamais compromis cet héritage qui lui a été promis. Elle est partie tôt, mais c'est le moins. Une fois qu'on a le plus, qu'est-ce qu'on veut en plus? Sinon, ce n'est pas le plus. Alors, c'est le message qu'elle vous adresse. Profitez de la vie que Dieu vous donne, mais ne compromettez pas l'héritage que Dieu réserve pour vous par ce qui nuit, ce qui peuvent nuire à notre entrée, à votre entrée dans cette terre de promesses. Amen.
zao dia misotokena anankiray zay ampatsiao antsika ny asan'Andriamanitra tanterahany tamin'ny andro ka nandraisantsika nandraisan'ny mpiara-monina, nandraisan'ny namana, nandraisan'ny fianakaviana, nandraisan'ny fiangonana koa asa tsara nandraisan'ny fitaliana. Chers amis, à la demande de la famille, permettez-moi de retracer avec humilité, en quelques lignes, le parcours de Andre au sein de l'Église. Veuillez m'excuser de toute maladresse, car je suis de loin la personne la mieux placée pour cela. Mais j'ai humblement accepté cette lourde tâche pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour étaler les œuvres que Andre a accomplies, mais pour témoigner que dans la discrétion, la joie et l'allégresse, elle n'a cessé de louer et de servir le Seigneur dans sa vie. En 2004, Andre débute son ministère au sein de la chorale. Et lors de notre concert de Pâques, elle entend son premier solo sur le chant qui dit « Marchons dans la lumière et la joie. Marchons et chantons dans l'allégresse et la foi. Annonçons Jésus la vérité et le roi qui nous a sauvés avec amour en donnant son sang. » Nous pouvons remarquer par là que Dieu a déjà tracé son chemin, car elle n'a cessé d'avoir ce zèle pour le Seigneur dans sa vie de paroissienne qui l'a amené à ramener beaucoup de personnes à se tourner vers Jésus, le Sauveur. Après la chorale, elle devient membre avec Nono de la section des jeunes de la STK, puis monitrice à l'école du dimanche dans la section STA pour enseigner la parole de Dieu aux enfants. Et par la suite, elle intègre également la section des femmes chrétiennes, la SVK, où elle a tenu à cœur son engagement dans cette section, surtout pour assurer le réconfort et l'entraide envers les sœurs qui en avaient besoin. En 2014, elle est consacrée diacre. Pendant son premier mandat, elle était responsable du département Entraide et Solidarité. Puis, elle devient responsable du département de la vie de l'Église à son deuxième mandat. Elle tiendra ce ministère jusqu'à ce que Dieu la ramène vers lui. Elle a également œuvré dans le département médias et communication en tant qu'animatrice de l'émission radio Hans und viele Satzer, une web radio de la FPMA Toulouse. Et même déjà atteinte par la maladie, elle n'a cessé de continuer ce service en faisant des kilomètres depuis Saint-Sulpice pour accomplir sa mission. Elle a diffusé plusieurs articles concernant la pratique de la foi et l'enseignement biblique, ainsi que plusieurs poésies éditées dans le journal Gazette, le journal de la FPMA Toulouse. Amie d'éthique des scouts, elle a soutenu les louveteaux dont fait partie son fils aîné, Noah. Elle a été profondément convaincue par l'enseignement du scoutisme et a particulièrement porté en prière cette section afin que tout enfant de Dieu puisse prendre ses responsabilités au sein de la communauté, au sein de la famille et de l'Église, qui sont les principes fondamentaux du scoutisme. Et enfin, Hans se préparait pour être berger dans la section réveil. Elle participait aux cellules de prière pour les malades de l'Église les jeudis après-midi, ainsi que les cellules de prière pour les responsables de l'Église. Andre aurait dû finir avec nous diacres son mandat,
en cette fin d'année, mais Dieu en a voulu autrement. Et nous, les diacres, on loue le Seigneur de l'avoir eu comme sœur dans notre ministère, puisqu'on sait que c'est Dieu qui l'a appelé vers lui. Permettez-moi, chers amis, de faire un petit témoignage. La nuit de jeudi à vendredi, donc, où Dieu l'a appelé, une des diacres a fait un rêve. Dans son rêve, elle voyait Andre allongé sur son lit d'hôpital. Et tout d'un coup, il y a une lumière blanche qui est devant le lit d'hôpital. Et c'est Jésus-Christ qui est devant. Mais tout est blanc, tout est parfait, tout est blanc. Et Andre se lève et on voit Jésus la prendre avec lui. Et le lendemain matin, on a reçu le téléphone de Renaud en disant Andre est parti. C'est la foi. Nous sommes dans la joie parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui a appelé Andre. Ce n'est pas pour son départ qu'on est content, mais on est dans la joie puisque elle a accompli sa mission à travers toutes ses activités. Andre n'a cessé de témoigner de l'amour éternel de Dieu et le louera continuellement, même dans la maladie et jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui donc, nous ne pouvons qu'accepter cette parole de Dieu qui dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, en ademant regard et Avant que quelqu'un vienne ici pour donner une prière pour la famille, je vous invite à chanter le 462, 4e strophe. Entre tes mains, je remets ma vie entière. Avant cela, excusez-moi, il y a encore un témoignage qui va suivre. Et après cela seulement, on va entonner ce chant. Satria iampy dia mpikambana nandraiky atao amin'izy ireo na politike des personnes engagées. Ny zavatra tsara hitanay iarahanay olo mahita tany fiarahanay tany dia misy zavatra vitsivitsy zay famelo tsara fa dia tia tompo ary miezaka mikambana sy anakaiky azy bebe kosanandro no tena fanireny fantratra. Vokatr' zany dia tsy nitazono azy reny ny fahatsapana fa nozaray tamin'ny manodidina azy na aray izay misy fampahirena sy fizarana nalefa isanandro megagagatsika. Iantoko dia nanoto ary nanana ndraiky ataon'ny GVE kavanana GVE sy tataon'ny primatolozy azy diakina izy ary voalaza tena raha natsony tompony any tsy mba olona ny toetekoana iantoko fa niasa andro manany manandriamanitra. Iantoko dia mijoro vavolombelona ny finoana ka tsy mba menatra ny filazany tsara fa zay minony dia nambata ary dia voalaza teo fa mitona olona manodidina azy izy na mpiara-miasa tany na nananty ary farany dia tsy kely indrindra ary isika rehetra dia samy fesilatiny zany iantoko dia olona mitsikitsiky lavitra tsy mba hita teo amin'ny endry tona
maro ny raha natany ny faky tsy mba teo aminy zany fa olona mitsika lalana ary mampahery ary na dia teo mpandrina ny hôpitaly zay izy rehefa tonga ianao mamangy azy dia tsika ny ena tokoa ilay Jesosy teo anaty efa niadiny ady tsara ny finoana izy efa midrika ho azy ny saponatra fiainana andeha ho tadintsika nefa ranony fiainana ary hoaratsika Misaotra dia misaotranao izay ny Andriamanitra ilay manaiky ho rainay. Misaotranao izay ny amin'ny zavatra rehetra satria izany no nampinarinao anay. Ankehitriny dia misaotranao koa izay fa afaka miantso anao iray ary afaka miantso anao izay amin'ny zavatra rehetra trano eo amin'ny fiainanay ary na aiza misy anay ary fantatray sady inonay fa rehefa miantso anao rainay zahay dia hainao. Ankehitriny azy dia mivavaka ho an'ny fianakaviana. Fantatrao ny fahavalana, fantatrao ny mety fisarana. Ireny nefa dia maneho ihany ny fitiavana ary dia mangataka aminao izay ary vavaka manontolo ary dia vavaka aminao manokana zahay ho an'ny nonao noa anaya etanina. Sotranao izay ny amin'ny teninao fianao dia ny teny manao hoe laozy ny zanakao kamoty asa ny tananao ary adidinao tsy zavatra lehibe ihany fa trany tsy mpirian-tenany dia raisina amin'ny tany. Ary dia misotranao izay no zany teny zany fa marina izany teninao zany fa ilay Andriamanitra tsy miova no miteny izany. Lay tsy mba mitovy aminay zanak'olombelona izay miovaova no miteny izany. Ary dia misotranao tompoko noho ny asanao
eo amin'izy tenakary. Ankehitriny dia mbola mametraka ny zavatra rehetra ampelantanao zay, ny fikarakarana rehetra ny tia ho any Madagasikara sy izay rehetra fandraiky amin'izao fahoriana zao dia petraka fina ampelantananao. Ny antantahanay aminao dia ny anananay rehetra ny fahatokina feno fitantera anao. Ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra tianay, ilay Andriamanitra tsara, ilay Andriamanitra manifo. Dia misaotra anao zay satria fantatra fa rehefa mangataka zay aminao dia mihaina anao ary miasa ianao ary mamary vavaka ianao ary ianao miasa dia tsy mba misy masaka. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahanay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Anao midera laza voninahitra izay anao hatramin'ny mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra mahery amin'ny saina ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Saotra ray masina fa tsara ianao, mandrakizay ny famindramponao. Miondrika eto anatrehanao zany. Mifona aminao zay fa tsy misy marina zay rehetra na dia izay aza. Mandrafo aminay. Ianao Jesosy ny teny fa na inona angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Da dia misaotra indrindra amin'izany teny mamy mampahirezana izany. Ianao koa Jesosy ny teny, ianao no fananganana ny maty sy ny fiainana. Araka ny teninao hoe, zaho no fananganana ny maty sy ny fiainana, izay mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray. Io Jesosy ihany. Mino anao izy Jesosy, tena mino anao Jesosy ihany. Ary matoky amanana anao Jesosy fa velona ihany, velona ihany Jesosy. Ianao Jesosy efa niteny taminay fa na inona angatana atsangana ho voninahitra. Ianao Jesosy Kristy velona tompony hery sy ny fa mikasa ny vitsy ho voninahitra ny anananao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hitomboany ny fahatokintsika ny fo que j'ai compris.
no ny vavako tompo itsiko ny fomakasitraka ao anaty tsy tamiko. Ka ny fisaorana voalohany atolotra ny fianakaviana dia ny fisaorana ny Andriamanitra ray izay efa niderentsika raha vao nanomboka izao fotoana izao ary nanomandraka izay ihany. Ary izay fisaorana n'Andriamanitra ray izay no fisaorana tiany fianakaviana indrindrindrindra fa nonao hijoroana vavolombelona amintsika amin'izay zavatra miaina sy ny raisiny mba miampy nandritra izay fotoana ny arahan'ny aina izay. Ity misy teny soratra masina no safidiny mba amehezana izany fijoroana vavolombelona izay tiany ampitaina amintsika izany. Izany teny soratra masina izany dia hita ao amin'ny Salamo amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 1:20 milaza manao hoe hideran'i Jehova aho raha mbola velona koa, ankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina koa. Ary mitoy eo amin'ny Salamo 1:20 tsy ho faty eo fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. Ary farany ny Salamo 1:20 iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonona ny fiderana azy rehetra. Izany teny amin'ny Salamo izany tokony ho safidiny amehezana ho eo amintsika izay afatra sy fahasoavana ny aina ny voalohana izay fotoana fampiriany ihany miaraka tamin'ny andro izay. Efa maro ny fijoroana vavolombelona na ny toetra na ny fahasoavana izay niraisiny andro toin'ireo mijoro vavolombelona teo. Ngamba tsy hanosika izay famatevana intsony fa ny tena tiany lazaina amintsika dia izay zavatra tsapany raha tao tokantrano. Fa raha voanandray izany fahasoavan'i Jesosy Kristy izany araka fitantaran'izay ary rehefa niona taminao izy ka nanomboka nanorina ny tokantrano dia tsy mitazomy ho azy rery tokoa izany na ny aina no azy rery fa nzarainy tamin'ny arabelona profonyizany isika izay naharay rehetra ny fahasoavana sy ny fitoriany andro amin'ny Jesosy Kristy. Tsy tamintsika mpiarabelona ihany fa indrindrindrindra ry zareo tao tokantrano izay akaiky vilany feno ary fa mahatsiaro fisaotra n'Andriamanitra izay idiran'Andriamanitra satria nahazo tombony lehibe indrindra nanana ny andro maraina atoandro hariva mizara izany fitiavana, mizara izany hidery fisaotra ary ankalaza ny Andriamanitra mandrakizay izahay. Sanatria koa raha tsy hoe anjely latsaka tany andro ary izay namafisonanao tamiko tsara mihitsy rehefa ndresaka izay any ao koa ozy izy dia diso ny teny lava olombelona toy ny olombelona rehetra ihany izy fa sain'le fahasoavan'Andriamanitra izay nidina tao anatiny ka niasa tao anatiny nahatonga izany fahasoavana izany ozy dia ray atotra ampitaina mikarakara dimy sy fitoriana ianareo defoana ianareo sambana rehetra atao amin'ny fiangonana ny mpianatra ny maro tsy voatanisy izay mitolona mambavaka nanao série bibliaire natany amin'ny hôpitaly izany natany an-tokantrano natany an-tokantrano nanao tsirairay avy fa fa nanampy sy nikarakara tamin'ny tolona izay natao teo amin'ny ady fiadinan'izany aretina izany. Tsy hainay tompony tsy hisaotra anareo. Ao ny Andriamanitra izay
miondrika fa tsy mitraka mahita ny asa sy ny ataontsika rehetra. Izy ane amarosoanareo ary vita be amin'ny asa ny tompo ary tsarovo ilay tenin'ny tompo manao hoe tsarovo fa tsy mifona tsy mifona fikelezanareo aina ao amin'ny tompo fa dia hanampy sy tainareo ny fanahy masina amin'ny asa sosiny fitoriana ny filazantsara izay mbola ataonareo ihany. Ary manaraka izany ny fisaorana indrindra tiany fianakaviana ao an-tsendrina ihany koa dia ny fisaorana ireo izay mifandimby olona teny amin'ny hopitaly miandry any andro mandritra izay fotoana izay mijanona ny teny izay fa nanamaina ary nankahery tokoa tamin'ny fandaminana sy ny fikarakarana rehetra fa tsy vitan'ny andro fotsiny ianareo nandao tokantrano nandao ny fandrinanareo nandao vady aman-jana fa nahafohy teny nahafohy vola nahafohy hery ny andro teny na andro na alina misaota indrinako tsarovo fa hitan'ilay ao ambony izay nataonareo tamin'ireo majinika ireo ary izy dia manankarena-pahasoavana hoe mbola maro soa sy tantana dianareo mandritry ny andro fiainanareo sy ny asa soa izay ataonareo sy izay mbola adity izay ndraiky sy mbola apetraka andriamanitra aminareo eto amin'ny fiainana mandalo ity ihany koa dia ianareo vahoaka n'Andriamanitra izay manatrika na mitonga na mitsotonga ianareo izay tonga nitoto tany tokantrano mba maheno ny fahalasana ihany. Ianareo izay mitolona mambava tany amin'ny tafona rehetra tany noho izany tolona izany tolona mambavaka izany misaotra indrindra fa tena tanteraka tokoa ilay fiaintsika malagasy manao hoe ny fifaliana zaraina mitombo sasaka ary ny fahoriana zaraina misy sasaka maivana ny alahelo fa tena enikajy eniboninahitra amin'ny fianakaviana indrindra atrehanareo marobe amin'izao fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'izao fanaovam-beloma faraka any andro izao enikajy ao hoe eniboninahitra amin'ny fianakaviana ka dia sotra mahatolotra anareo mankasitraka indrindra lehibe ianareo izay fa tsy voatery fa raha izay vitanareo taminay dia tena telona sitraka tsy misy fianana kely akoana voninahitra mivelona ao ny tompony maro-panotra ary voninahitra mata maro-pandeha ka dia mankasitraka indrindra ary izao fisaorana rehetra izao dia nataonay voninahitra Andriamanitra irery ary mbola atolotra ao anazy rehetra ao ny saotra sy midera miasa izao voninahitra maro izay saotra indrindra. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends à mon tour la parole au nom de toute la famille et de tous les amis de Inde. En rend gloire à Dieu pour ce moment car vous savez quand Inde était à l'hôpital, à la clinique Pasteur, un jour, elle m'avait dit « Tu sais, mon plus grand souhait, c'est de rentrer à la maison et de faire une grande louange au Seigneur. » Et moi, à ce moment-là, toute naïve, j'ai dit oui, quand tu vas rentrer à Saint-Sulpice, on va faire un grand moment de prière et de louange. Aujourd'hui, on doit rentrer dans la maison du Père Céleste. Son vœu a été exaucé parce que nous voilà réunis pour ce temps de prière et de louange. C'est pourquoi, au nom de toute la famille, je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Et je profite également de ce moment pour vous remercier tous d'avoir soutenu et réconforté, accompagné Anne et sa famille dans l'épreuve de la maladie, jusqu'à son dernier séjour à l'hôpital aux soins palliatifs. Nous adressons
nos remerciements particuliers, permettez-moi de citer deux personnes, Mesdames Saverin et Hirschin. Merci pour votre soutien et merci d'avoir été là dès le début de la maladie d'Ando et de lui avoir confié au corps médical qui a pris soin d'elle. Merci de transmettre toutes nos amitiés, toute notre gratitude à tous vos confrères, à toutes vos consoeurs. Merci à tous d'avoir été là. Merci du fond du cœur pour vos prières, pour votre présence, pour votre soutien. Ande n'est plus là, mais nous espérons de tout notre cœur que la communion et l'amitié qu'elle a instaurée en nous perdurera pour la gloire de Dieu. Nono, Noah, Anaya et Tan, nous serons tous là pour vous. Gloire à Dieu pour rendre, gloire à Dieu pour ce moment. À lui seul la gloire. Chers amis, soyez tous bénis. Merci. Ngamba taminareo fa atratin'irony fotoanantsika mety kivy ambony any nareo raha nanomana ny fotoana zay efa nahita izany kanefa dia izany ny fanirina ary indrindraindrindra ny nonaiko fa faniriny ampo zany a misaotra betsaka nareo raha nafaharetana amin'ny fotoana tahaka izao dia dimy eo na enina farafahabetsany ny hira atao 12 hira ataontsika androany akoatrany hoe misy ireo inenina metaona miakatra ity hira ary isika rehetra inenina metaona miara hira ny ideran'Andriamanitra ao an-tranon'Andriamanitra ny faniriny ary mbola izany nanatanterantsika izao fotoana izao raha nanomboka isika dia fidirana ary zao kosa dia marantsika amin'ny fisaorana sy ny fidirana izany ka izao ary dia mangataka ny SVK sy ny SLK ny sampana vehivavy, le groupe des femmes et le groupe des hommes à venir ici pour chanter nous sommes, louer le Seigneur.
Nous arrivons au terme de ce culte. J'invite la chorale à monter ici. Vous ne descendrez pas avant la fin, le bout de ce culte. Avant cela, il y aura une prière, l'envoi et la bénédiction. Après la bénédiction, nous allons chanter ensemble le Fanam et Namropur. Jesus créé, le Seigneur Jésus, ma fierté. Pendant ce chant, la famille va sortir avant nous tous, afin que nous puissions leur présenter nos condoléances au hall d'entrée. Juste pour l'information, la mise en pierre sera faite demain dans l'intimité et Nono, ses parents, vont partir pour Madagascar ainsi que le corps de vendredi, si Dieu le veut. Donc nous portons en prière leur voyage et nous leur souhaitons de bien finir ce devoir, ce dernier devoir envers Andre, et que le Seigneur les accompagne, les bénisse pour notre joie à nous tous. J'invite la chorale à monter ici. Raha eo misaotranao izay mity fotoana ity namorio amin'ny zanaka hoe ary misaotra fa ianao no mampiray anay noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny hery ny fanay maso izay mitoetra fianananay. Mangataka aminao izay ho tsapanay mandrakariva ny fitiavanao ary ay amanza ny fitiavanao izany izay ka ho vavolombelona. Anohy ny asany anto ary indrindraindrina natanteraka koa eto anivon'izao tontolo izao nanetrahana manay ny asa tsara mba hankalazana ny voninahitra ao eo amin'ny fiainana tsy mariavy. Meo ho an'ny tsirairay tokony fampilomona feno sy mampiaraka avy aminao ary ny fampaherezana mba azonay banjina ny Kristy tompony finoana sady mpanefa azy eo amin'ny lalana liana rehetra. Ka na inona omenao anay, na inona velanao lalovanay sy iainanay, reny rehetra ireny hiara-miasa ahasoa satria tianao izay sady tianao. Misaotra ny ity fotoana ity sy ny fahatanterana, ary misaotra mbola manazy ny rehetra, ary misaotra hoe rainay ô izay aminao, mamasina eny anao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sipakinao ety antanaka eo anay izay anasara ary mamelany izay tahaka nanan'izy taminay ary zantonany ao fakapana manafana ny ratsy fanao fanjakana izy ary mivolana. Lève-toi et va, annonce le salut en Jésus-Christ. Mitsangana mandiana. Oh
Zao no afaka ho antsika zay vavy nanatrika izao fotoana izao. Koa tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny eny ka ataoko ny andro mavatsono fa ratsy zao fiainana izao. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Alléluia, le Seigneur est roi. Levez-vous pour recevoir la bénédiction. Donc après la bénédiction, nous allons chanter le chant additif numéro 26 pendant le 26. Et pendant ce chant, la famille va sortir pour nous dévancer afin que nous puissions le conforter au hors d'entrée.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant et vous aussi soyez vivants. Amen.